A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni famitina na turten ni Zuman ni Hazrat Mirza Masrur Ahmad adallahu ta'ala bin Asri al-Aziz tamfa enam fulfulana Mei 2025. Taurian ni famakena tashahud sini ta'usin suratul Fatiha dia Yazat Mirza Masrur Ahmad adallahu ta'ala bin Asri al-Aziz den laza fawe is dia andiano inihiten ni mikaska ni rofana fiena tamarpiana pamnan masna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fulondinda dia ilai khalifa malalatsika da Allah Ta'ala bin Asil Aziz dan tatara ni mikaska fanafiana zinaton Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an tani Khadira diteni ilai khalifa malalatsika fawe nis tamrufuk ni Banu Khatafan izay munau Khadira izay manao zavatra tsy mety amropin Islam ao toerana. Ka tamizany fotoana izany dia nisy ray tamiropino Islam izay nanao fanambadiana nefa tsy mba nanana zavatra omena mba atao vodiondry na hoe mahar. Ka tonga tapaminany masina sallallahu alaihi wasallam izy mba anazava anizany ary nangataka anampaminany masina sallallahu alaihi wasallam mba ande kuhiady araka amin'ny ropino Islam raha toka mba maharesy ny ropino Islam ary mahazy ireo zavatra azo amin'ny babinad dia mba atao ny vodinondry ny fanambadiana na hoe mahar. Ka tena nirmafy izy mba handeha eo ambany ny fitariany Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an amin'ny fanafiana zay atao pino Islam io. Ka miisa enamfulla ireo pino Islam no isany ireo zay nandeha tamin'ny fanafiana io izay ambany fitariany Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an izay hoany amin'ny Banu Khatafan. Ka rehefa tonga tamilay toerana izy ireo dia hoy Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an dia nilaza tamin'ireo olona zay nentiny mba hiaraka rodro ary mba tsy sarasaraka na hoe ifampiala ary manaraka ny namany foana amilay ady mandritra ny fanafiana zay ataon'izy ireo. Ka no didiziny ireo pin Islam ireo fahavalo ary niady amin'ny sabatra tanteraka tokoa ireo pin Islam ary tena nanafika tamin'ireo fahavalo. Ka voaraikitsy tamin'ity fanafiana ity dia nahatra 50 andro teo ary ireo pin Islam dia nahazo 200 rameva sy 1000 osy ary betsaka koa ireo gadra zay voasambotsy n'izy ireo. Aveo ilay khalifa malalatsika da Allah Ta'ala bin Asil Aziz dia nitantara ko ny fanafiana izay nataony Abu Qatada radhiyallahu anhu ihany tany Idam. Idam dia renirano kely ao Najd izay amin'ny toerany fokony Banu Khatafan. Rehefa paminany masina sallallahu alaihi wasallam nanana fikasana andresiny Maka nalefa ny Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an ho an Idam. Amizay ireo olona mba tsy eritseritra paminany masina sallallahu alaihi wasallam mandeha an Idam fa kosa an Maka. Ka Hazrat Abu Qatada radhiyallahu an dia miaraka tamin'ny sahaba wallahi nakana amilay toerana. Ka tena andalana dia nisy lehilahy iray antsoina hoe Amir dia niarahaba amin'ny fiarabana islamika azy ireo ka nieritseretiny izy ireo fa hoe hiataka azy ireo ilay olona. Ka nisy tamin'ireo sahaba efa niaraka tamin'ny olona io taloha ary mahafantatsa azy tsara ka niataka azy ary namona azy tanteraka. Ka raha jerena ity fanafiana ity dia tsy nisy ady akory. Tena andalana nefa ihany izy ireo nefa dia nahavoray teny fa paminany masina sallallahu alaihi wasallam dia nandeha any Maka. Ka noho izany izy ireo dia niverindalana mba hiaraka amin'ny paminany masina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka rehefa nilaza an'izany vaovao izany izy ireo tapaminany masina sallallahu alaihi wa sallam dia nidina tapaminany masina sallallahu alaihi wa sallam itiky andininy ity. Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina tabtaghuna arada alhayata ad-dunya fa indallahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira.
ory ianareo zay pino, raha hitolona amin'ny lalan'ny Allah ianareo dia aoka ifanazava tsara mikasika an'izany, ary aza miteny amizay miarahaba fiarabana salama aminareo hoe tsy pino ianao, satria misy ny fahatsarany fiainana ety antany ary maniran'izany ianareo. Nefa eo anatren'ny Allah no misy ny harena sesena, toy izany ianareo teo aloha, fa narotsany Allah taminareo ny fahasoavana ka aoka hazava aminareo tsara izany. Hamafisina fa fantatsy ny Allah izay rehetra ataonareo. Aveo dia nilaza kalifa malalatsika da Allah Ta'ala bin Nasir Aziz fa hoe io andinio dia mety hoe efa nidina talohan'ny fotoana araky ny tantara izay voarakitra, fa namakan'io andinio mpaminana masina sallallahu alaihi wa sallam taka hoe fanehoany ny atezerana tamin'ny fisehon-javatra zay niseho famonoana olona io. Aveo io kalifa malalatsika da Allah Ta'ala bin Nasir Aziz dia nilaza fa hoe amoavy aho dia hanomboka iresaka ny faresen'ny Maka. Aveo io kalifa malalatsika dia nanazava koa ny olona iray manapaizana izay nanolo-tena tamin'ny khilafat, izay maty izay niaraka tamin'ny mpino Islam Ahmadi iray, izay maty no samborina ary nomena laharana martiora, izay antsoina hoe Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Nasir. Aveo ilay kalifa malalatsika da Allah Ta'ala bin Nasir Aziz dia nivavaka sola janaza ho azy ireo.